andeha hiantso sy hideran'ny tompo isika amin'ny alalan'ny salama efa voalahatra sy ny hira izay efa voalahatra. Ampiombona ny feontsika ampanao salama isika manao hoe aoka hiboboka fiderana ny molotro fa ampianarinao ainy didinao. Hihira ny teninao ny lelaka fa marina ny didinao rehetra. Aoka ny hamonjy ainy tananao fa efa nifidy ny didinao ao. Efa manana ny famonjenao ao Jehova ary ny lalanao ny fiarovana. Aoka ny ho velona ny fanahy ka hideranao ary aoka ny hamonjy ainy fitsaranao. Efa nania aho tadiavy ny mpanomponao toy ny fitady olombelo fa ny didinao tsy mba hadio. Amen. Raisomanao tokoa ny Tompo Andriamanitra io ny fiderana izay miboiboika avy ao anatin'ny fonay atolotray eto anatrehanao. Raiso vonaitry ny anaranao Tompo izao fotoana tanterahanay izao. Midera sy mankalaza anao izahay noho ny herinao sy ny vonaitrao, noho ny fandaminanao rehetra manoloana ny fiainanay. Isaoranay ianao noho ny amin'ny fitondranao ny fiainanay. Fandaminanao izany araka ny sitraponao. Isaoranay ianao noho ny amin'ity fotoana ity indray azonay miaona aminao eto an-tranonao. Tompo, metezenao hanatrika anay, avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay amin'izao fanompom-pivavahana tanterahanay izao. Ary raiso hoantra kasitrahanao irery ihany izany. Metezenao hitari-dalana anay azonay maneho ny voninahitra ao Andriamanitra. Reo namanay rehetra mbola ny andalana Tompo, ianao no anafaingana ny dian'izy ireny ho tonga soamantsara eto an-tranonao. Misaotranao izay ny amin'ity andro manokana ity, izay azonay mitrotro ambavaka reo mpiasa rehetra eo anivon'ny FUB FJKM, dia hatreo feno Tompo izao fotoana tanterahanay izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Miarabantsika ankizy sy tanora rehetra aminareo anie ny fahasoavan'ny Tompo. Mitsangana anao ny hira efa voalahatra ary ao aorian'ny vavaka vao mipetraka. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy. Saotranao zahay ankizy sy tanora manana fotoana manokana hianona ny teninao. Ny fanahy masina anie hitari-dalana anay ka hiavao ny fiainanay noho ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany raha io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'izao marain'izao dia izay voasoratra ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny faharoa tapany voalohany.
Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny faharoa tapany voalohany. Rehefa hita dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy. Ndao verisika miaraka izany ary ataontsika miredona mafy tsara. Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny faharoa tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy. Izakay ny tenen'izany teny izany e? Davida. Davida no niteny izany teny izany a. Ary Davida dia voaositr'Andriamanitra araka ny andinin'ny voalohany amin'izao Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo izao. Eo fotoana efa mahantitra azy izy no manao izany teny izany a. Arak'izay voasoratra eo amin'ny andinin'ny voalohany ihany manao hoe izao ny faharateny nataon'i Davida. Ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito amin'izao Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo izao izany teny izany. Davida raha ny tantara voasoratra amin'ny Baiboly fony mbola kely a dia efa voaositr'Andriamanitra sy ny latsahany fanahin'i Jehovah. Samoela voalohany toko fahaenina amby folo ny andinin'ny faharoa amby folo sy ny fahatelo amby folo a no azahoantsika mahita an'izany. Ary tamin'izany Davida dia faralahy amin'izy valolahy zanaky Jese. Fa inona kay ny tantara fantatrareo nampalaza an'i Davida? Izy niady tamin'i Goliata ary nandresy any Goliata. Zay ilay tantara tena malaza. Tsy valapatra ny amin'izany tsika fa any amin'ny filaza Samoela voalohany toko fahafito amby folo no azahoantsika mahita an'izany. Fa tamin'izany Davida no efa nampiteneny ny fanahin'i Jehovah. Rehefa niatrika io ady mantsy izy a dia izao ny teny malaza tena nataony tamin'i Goliata. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefim-poy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miara-misa ny Israely izay efa noekenao, noaikenao. Samoela voalohany toko fahafito amby folo ny andinin'ny dimy amby efapolo no azahoantsika mahita an'izany. Fa ianareo koa dia afaka miteny toa an'i Davida ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra manao hoe ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy. Andao veritsika ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy. Aiza ny misy an'izany? Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny faharoa tapany voalohany. Zany Davida nampitenen'ny fanahin'Andriamanitra. Fa ity ankizy anankiray ity a aza manao tahaka an'ity ankizy anankiray ity. Nasain'ny renin'ny Pasko ity ankizy anankiray a dia varina izy dia nikasoka tamin'ny tanany ny fera mahamay. Io izy hoe may aho ary nitohizany a teny rasy be dia be. Asa rehefa na inona loatra ny nampiteny azy fa ianareo a manaova toa an'i Davida. Iara iredina manao hoe ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy. Araka ny voasoratra ao amin'ny satria mitoetra ao am-ponareo ny tenin'Andriamanitra izay renareo sy ianaranareo ka hivoaka amin'ny vavanareo zany a amin'ny fotoana rehetra. Dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ny fanahinao anie ampitenenay ankizy tanora ny fiangonanao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miara ivavaka isika. Andriamanitra arainay io, misaotra fa ny fahasoavanao no nanomezanao anay indray izao fotoana izao, hamakina sy andrenesana ny teninao. Omeo ny fanahy masinao ary ny mpamaky, hitaridalana anay izany ka tsy handiso. Ny mpilaza ny afatrao tsy hanambara, afa-tsy ny sitrakao ihany. Ary ireo vahoakanao iainy kosa, omenao ny fanahy masinao mba hifantoka, ho tariany fanahy masinao ny rehetra, ka handray ny teny, ho tondrozotra ny fiainany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Miaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika, ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Samuel. Samuel faharoa toko 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny farateny nataon'i Davida, hoy Davida zanak'i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova ny mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely nanao hoe, eny, ny vatolampin'ny Israely ny teny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy, sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Dia ilay maraina tsy misy rahoniny, ary ny ahitra manoropona amin'ny tany noho ny hainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako? Ny fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra, moa tsy ampitsomoany va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo arina, fa tsy azo raisy ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefona, harodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerany ireny. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka Matio. Matio toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 12, andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba ny mona, dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao moy, moy ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho ny renin'ny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoan'ilay iny demonia afa-tsy Belzebuby, lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny heroteliny dia nanao taminy hoe, mifoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy. Ka ahoana no harita amin'ny fanjakany? Ary raha Belzebuba no amoahako ny demonia, iza kosa mba amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa namoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androvany entana? Raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androvany ao an-trano izy. Izay tsy momba ahy dia manolotra ahy, ary izay tsy miara-mamory ahy dia manahaka ahy. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako fantatrareo fa fony jentilisa ianareo,
dia nentina tany amin'ny sampomona arak'izay mitaomananareo. Koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaoziny Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanontolo nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahazo. Fa ny anankiray nomeny ny fanahy tena fahendreny, ary ny anankiray tena fahalalana arak'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana mety mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny anao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny teny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetr'ireo dia asa ny fanahy iray ihany, zarazarainao azy rehetra araka ny sitrapony. Amen. Tsika indray ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko faharoambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no anorenana izao toriteny izao. Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Mamerina mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy isika, ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fonjenitrisy ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay nitaomana anareo. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona mpitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy any tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ny perikopantsika tamin'ny herinandro any
dia miresaky indrindra tao amin'ny filazantsara ny fitarian'ny fanahy masina mahatonga ny fiangoana ho vavolombelona, ny fitarian'ny fanahy masina mametraka ho ara-potoana ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Jesosy mivantana no niteny tamin'iny fotoan'iny, tamin'izany perikopy zany, ny asan'ny fanahy masina. Fa anio indray dia fomba fijerin'ny apôstôly Paoly ato amin'ny epistily ho an'ny Korintianina no iresahantsika azy. Ity epistily ity ao amin'ny baiboly izay vakintsika dia natao hoe epistily voalohany, fa ny tena marina dia izao epistily faharoa izy io. Ny epistily voalohany nampitoraina nakany Korinto dia very teny an-dalana, tsy tonga tany. Ny epistily faharoa dia natao epistily voalohany ity, ary ilay faharoa ny fahatelo tia nambara dia izao: tsy mitsahatra amin'ny teny amin'ny fiangonana, ary tsy mitsahatra mampita ny afatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ny apôstôly. Misy fampitahany eto amin'ireo andinina ireo. Ny andininy faharoa sy fahatelo ny tena misy an'ilay fampitahany. Ao amin'ny andininy faharoa dia ny hoe misy sampy moana nitondrana ny olona fony jentilisa, sampy tsy manan-kevitra, tsy manan-teny, tsy manan-kolazaina ny amin'ny olona toy ny tsy misy ilana azy. Fa amin'ny andininy fahatelo indray dia misy ny asan'ny fanahy masina mampiteny ny olona mba hanaiky an Jesosy tompo, fanahin'Andriamanitra. Fanahy masina samy voalaza daholo zany. Fanahin'Andriamanitra mamaritra ny maha izy azy an'Andriamanitra, ary ny fanahy masina mamele toetra masina ao amin'Andriamanitra. Dia mampiteny ny fanahy ary misy ampitenen'ny fanahy, misy miteny dia misy miaina. Fa fanahy iza? Fanahy avy aiza? Fanahy inona no mampiteny an'iza? Dia miteny inona? Dia miteny ahoana? Dia miteny amin'iza? Dia miteny ho an'iza ilay fanahy? Mampiteny ny fanahy. Ny andininy fahatelo azavaina ihany aloha ilay hoe voaozona. Inona ny hevitra zany voaozona zany? Raha tamin'ny fotoana nanoratana ity epistily ity teo amin'ny tontolon'ny Palestina tamin'ny andron'ny Grika, ny hevitry ny hoe voaozona dia ilazana tsy misy na inona antenaina aminy, tsy mahavita na inona ary tototry ny faharatsiana. Zay no hoe misy hoe ampitahana zany eo amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo, mikasika ny menarana. Rehefa namitaka ny Eva ny menarana dia lazaina fa voaozona ianao ny menarana zany. Anio ary ny zavatra hojerentsika voalohany raha mampiteny ny fanahy masina, raha mampiteny ny fanahy voalohany, irio ny hampitenen'ny fanahy masina, irio ny hampitenen'ny fanahy masina. Rehefa misy miteny ohatr'izao ao am-piangonana dia misy ny mpiteny sy ny mpiaino, fa eo anelanelany miteny sy ny miaino dia misy asan'ny Satana manimba zavatra. Raha vao tsy mifanandrify zany ny onjam-peo eo amin'ilay miteny sy miaino dia misy fahasibana. Raha mpitenen'ny fanahy ilay miteny nefa tsy ampenoin'ny fanahy ilay miaino dia hovain'ny Satana ny teny ka teny manafotona, teny mavesatra, teny sarotra ianona no any sisa tonga any am-piaino. Raha mampiteny ny fanahy, irio ny ampitenen'ny fanahy masina. Fa rehefa mampiteny ny fanahy dia ny tsara no ampiteneniny. Ny fanahy eto hoy ny soratra tsy hilaza mihitsy hoe voaozona Jesosy, ary ny fanahy eto dia hampanaiky an'izay miaino azy, izay manaiky ampiteneniny fa Jesosy no tompo. Ny tsara no ampitenen'ny fanahy. Fanaikam-pinoana no ilazan'ny mpandalina ity tapany faharoa ny andininy fahatelo ity: tsy misy mahay manaiky Jesosy ny tompo
raha tsy avy amin'ny fanahy masina fanekempinoana teny avoaka mba ho enony ny hafa fa teny ihany koa hitsarana ny fisainany tena ny amin'ny finoana na ao amin'i Kristy na tsy ao amin'i Kristy fa ny tsara dia mahatsapa ny hatsarana tapitrohatra ao amin'Andriamanitra ary izay le hoe tsy hiteny mihitsy ny olona mpitenen'ny fanan'Andriamanitra ka ilaza fa voahozona Jesosy. Ilay teny hoe Jesosy ny tompo dia fanekempinoana ary io Jesosy tompo io no ivo sy fototry ny fisainana ny fiainana amin'ny maha kristianina ka sady arahana miaina ilay Jesosy no tanjona tratrarina ihany koa mibaiko ny hevitra tapahina rehetra izy mibaiko ny teny ampiasaina rehetra izy mibaiko ny fifandraisana ny zavatra hanina sy sotroana mibaiko ny fidiram-bola ny fampiasam-bola ny toetra ny toerana le baikony Jesosy rehefa Jesosy ny tompo ary zay le atao hoe fiainana kristianina. Efa niteny zany ve isika hoe Jesosy ny tompo valy eny fa eny hatray za heny tao amin'ny fo sa heny teo amin'ny molotra dia anontany hoe ny vavanao afaka azo antena ve ny vava hoe inona ry vavako inona ny teneninao oviny ianao ny teny azy fa raha naloatra avy eo am-po tokoa le ny tenenin'ny vava dia Jesosy ny tompo fa raha tsy niloatra avy eo am-po ilay Jesosy tompo no tenenin'ny vava dia nampitenenin'ny fanahy inona ilay olona amin'izay fotoana izay miteny inona ary nampitenenin'ny fanahy inona. Ny malagasy dia mana fisainam-pahendrena hoe rehefa hiteny dia avadio impiry moa izy iny impito le teny efa te hivoaka mafy efa eo amolotra eo le teny fa mbola hivadika impito vo avoaka tsy andrin'ny olona zany anyka misy ny miteniteny foana teny tsy voadinika teny tsy voahevitra teny tsy voafakafaka fa raha mampiteny ny fanahy irio ny ampitenen'ny fanan'Andriamanitra fa ny teny no milaza sy maneho ny eo am-po-manontolo ary ny teny no anehoana fa manana izany hevitra izany ny olona anankiray ka rehefa ny fanahy no mampiteny dia tsara ny avoakany tsara ny fiainany tsara ny fisehony tsara ny fifandraisany ary Andriamanitra no miara-dalana aminy iray izay fa faharoa avy mampiteny ny fanahy fa izao miteny koa ny sampomona miteny ny sampomona raha jery an'lery amin'ny filazantsara tsika teo a matitoko faharoambin'ny folo dia sady mona no marenina ilay demoniaka tsy miteny zany tsy miteny izy fa ny teniny raha miteny izy dia ny hoe voahozona Jesosy satria izay manana ny fanan'Andriamanitra tsy teny mihitsy ny hoe voahozona Jesosy koa izay tsy manana ny fanan'Andriamanitra dia toy ny miteny hoe voahozona Jesosy mona izy fa miteny ao amin'ny tontolo mpisainana ao amin'ny tontolo mpinoana tsy anekenan'i Jesosy tompo ao izy no mivazavaza ao izy no mitabataba ao izy no memenina tsy afaka mangina satria tereniny fanahy ny devoly mba hanimba ny fiainan-janak'olombelona fa rehefa eny atrehan'i Jesosy kosa mangina izy mona izy satria tsy araka ny fanahy izay havoakany fa fanahy ny devoly sampy-mona ka tsy afaka hiteny alohan'i Jesosy izy nde atao hoe ny sampy a dia fiainana tsy anekenan'Andriamanitra fiainana tsy atahorana n'Andriamanitra ary tena zava-doza raha misy olona baikony ny devoly baikony ny sampy-mona ka miteny na hoe sendra manadininy maha-olon'Andriamanitra azy izy dia ampiteneniny devoly manahoana no mety avoaka ny raha tesitra izy amin'izay
manahoana mety teny avoakany raha feno fankalana izy am'izay fotoana zay raha maneho fiasaram-pelatsy izy am'izao fotoana zay raha te andratra ny olona zay anaovany valifaty izy ratsy ny teniny satria devoly mampiteny azy ary nininona teniteny foana de tsisy fitarian'ny fanahy masina ho aminy mety misaina hoe tsy heverina koa azy ny raindray hoe manohitra an'Andriamanitra izy eo amin'ny teniny satria etika tairana etika tezerana tsy tarihiny fanahy tsy ampiteneniny fanahy fa ny teniny rehetra de mampandositra an'Andriamanitra tsy ho akaikiny satria sampy-mona ny mampiteny azy raha ohatra tsy mbola nakombona riavana ny baibolinao de ao ampitory teny toko 10:12-13 misy tenin'Andriamanitra pitory teny toko 10:12-13 manao hoe soa ny teny aloky ny vavany endry fa ny molotry ny adala kosa mitelona ny tenany ny efiandohan'ny teny aloky ny vavany de fahadalana ary ny fiafaran'ny teniny de fahaverezan-tsaina mampidoza rehefa ny sampy-mona no mampiteny riavana malala ara-tantara ny fambonin'ny fahalalana tamin'ny andron'ny Grika tamin'ny andron'i Jesosy Kristy de ny fahafehezana ny filozofia izay aseho amin'ny alalan'ny teny sy toetra ary Paoly apôstôly zay manoratra ity epistily ity de anisan'izay nandalina mafy izany momba ny teny izany ary zany mahatonga azy mampita amin'ny Korintianina izay jentilisa miova fo kristianina fa tokony ho tandremana ny teny aloky ny vava rehefa tonga kristianina fa sady mandratra io no mety manasitrana koa sady mamono io no mety mamelona koa ny zaza raha vao miana amin'ny teny inona no tokony hanazarana sy tariana ny molony ary inona no ezana hampanalavirina ny vavany mba tsy ho teneniny raha vao miana amin'ny teny izy ndraindray mantsy ny fahazarana mitarika makany amin'ny fahasimbana ny tsy fiheverana ndraindray ny ray aman-dre mieritreritra hoe zaza miteny avy hoe de andaniko andro ny ampianatra azy fa raha ny tenin'ny sampy no sanatry tafiditra eo aminy izay sampy-mona de ho tafasaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy izy satria ny fahazarany hitaizany sainy sy ny fony ho amin'ny fiainana ny teny ravana de fanaparitahana hevitra avoaka ho an'ny hafa fa ny teny ihany koa de ahafantarana ny toetra sy ny hevitra ilay miteny ka na inona asa na inona teny na inona fietsika na inona hevitra na inona atao na inona fiainana rehefa tsy ahafantarana an Jesosy de teny avy any amin'ny sampy-mona zay rehefa tsy azona mifandray sy mifikitra amin'ny Jesosy de teny avy any amin'ny sampy-mona zay rehefa tsy fikirana ka tsy tonga n'Andriamanitra mandray andraikitra eo amin'ny fiainany teny mampieritreritra fa bakeo ny sampy-mona zay satria miteny ao amin'ny fonony tsy mino ny sampy-mona mba hanohitra ny fahasoavan'Andriamanitra lanjalanjaina ary eritreretina ary tariny inona isika rehefa miteny sampy-mona sa ny fanahy masina inona no vokatry ny fitenenana teny anankiray amin'ny olona anankiray na misehatra anankiray na amin'ny asa anankiray inona no mety ho vokany amin'ny ankehitriny tsy ny ho vokany mandrakizay fa ratsy ny fanan'Andriamanitra no mampiteny de loza ny hafarana raha ny sampy-mona no mampiteny de manala ny fiadanam-porehetra sy mitarika makany amin'ny helo izany fa raha ny fanahy masina no mampiteny de mahasetra ny zavatra rehetra sy mitondra makany amin'ny paradisa izany eny na de ato am-piangonana azy manao hoana mety misy ihany hoe ato ihany izy miangona ihany izy tonga ihany izy tsy tapaka ihany izy sangindrisy ny fontsy ankehitriny a ilay satana
mitarika ny sampomona dia tena fetsy feno fitirana filazantsara eran'ny tany rehetra tsy vitany intsony ny misakana ny olona tsy ho any am-piangonana dia zao reny ataony devoly ampidiriny ao am-piangonana ihany le olona fa rehefa mandeha ny toriteny asay mieritreritra business rehefa mandeha ny toriteny asay mieritreritra fiainana asay mieritreritra ny asa tsisy miditra ao anatin'ny sainy le toriteny le tenin'Andriamanitra tonga ihany nanatrika ihany fa zero mivoaka ny fiangonana mampatsiaro an'ilay vavaka hoe aoko tsy ho tahaka ny dirana hitato ny ivoahana ihany fa raha nivoaka nahazo tokoa moa zay ny tena tsara fa raha tsy mitovy tena tsy mitovy tokoa saingy ny teo ndray aza ny ala vao mainka zava-doza ato am-piangonana isika mivavaka mahatsapa afakaikin'Andriamanitra satria tafaombana amin'i Kristy tarihy ny fanahy masina dia mahaiza mifidy raha mampiteny le fanahy inona ny mampiteny mahaiza mifidy tsy misy ny eo anelanelany ny hoe za eo anelanelan'ny fanahy masina sy ny sampomona tsy misy izany fanahy tarihy ny fanahy rehefa tsy matapa-kevitra tarihy ny fanahy dia tarihin'ny sampomona re avana malala raha feziny reo dia izao tsy afaka tsy hisy inona na inona isika ary tsy afaka tsy hiteny na inona koa satria tsika zanak'Andriamanitra nandray ny fanahy masina teo amin'ny batisa dia aoka tokoa izay teny ny fanan'Andriamanitra no inona io ny tapaizana indrindra ambony indrindra feno ny fanahy masina zay azony zaza voateraka hananana izany n'Andriamanitra ny voninahitra isika kosa anaiky ny fampitenena ny fanahy masina amen. Ivavaka isika. Tompo miteny aminay isan'andro ianao, tsy reraka ianao manitsy sy mananatra anay ny amin'izay tokony hitondranay ny tenanay eo anatrehanao amin'ny mahampanomponao anay. Tsaronay ankehitriny tsy fahatanterahanay. Tsaronay Tompo, fa indraindray izahay na dia mihevy tena ho feno ny fanahy masina azy, na dia efa notoloranao izany fanahy masina izany teo amin'ny sakramenta amin'ny batisa azy, dia mbola manaiky ampitenen'ny fanahy mona ihany. Indraindray izahay tsy mahay miteny araka ny fahasoavanao Andriamanitra, tsy mahay miteny araka izay hitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina anay. Indraindray efa fantatray fa ratsy, kanefa dia mbola avelana hivoaka eo amin'ny vavanay ihany. Tompo, tsy manaiky baikonao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, tsy manaiky anao Tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, fa izay hitarian'ny fanahin'ny satananay ihany no andehananay. Tsy mahay manome voninahitra anao amin'izay rehetra aloko ny vavanay izahay, fa indraindray aza manala-baraka anao no tenen'ny vavanay. Mifony izahay Tompo, satria tsaronay izany fahalemenay izany. Avelao eloko izahay Jesosy amin'irao fo, diovy amin'ilay ranao izay efa nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana izahay. Avaozy izahay Tompo amin'ny hoavy rehetra, fa te anay kotarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka mba ho teny feno fahasoavana no alokon'ny vavanay, mba ho teny feno fanomeza amboninahitranao Andriamanitra no alokon'ny vavanay. Ianao no hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay mahatanteraka izany. Dia mety izahay hiaino ny vavakay ianao ary hamaly anay araka ny sitraponao, satria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana ho anao izay mbebaka marina tokoa aiso amin'ny fanantenana sy ny finoana ny teny fanomezan-toko sy famelan-keloka atolotry ny tompo ho anao. Hoy ny tompo aminao, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilanzanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny dia efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarana aminao, fa voavela ny heloko ao noho ny anarany masina. Amen. Andeha hanambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekempinoana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho,
tonga izy hitady sy amonjy ny very izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay ny fanahy masina aho izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany no anaovambatisasika rehetra ho tena iray ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitomboy ny finoanay hivavaka isika indreto izay tompo mitondra eto anatrehanao ny etaetanay sy ny fanirianay eo aminao tompo mino izay fa miaino anay ianao ary mamaly ny vavakay mangataka izahay ankehitriny ho an'ireo tompona andraikitra rehetra miasa eo anivon'ny foibe FJKM izay anokananay ity andro anio ity izay manana anjara fanompoana manokana ao anivon'izany foibe FJKM izany na iza tompo apetraka aminao ireny mpanomponao rehetra ireny enao no efa niantso sy nifidy azy ireny ho amin'ireny andraikitra samy hafa ireny matoky izay fa hiasenao amin'ny alalan'ny fanahy masina ampahery azy ireo hitari-dalana azy azony mahatanteraka izay zara fanompoana hiantsonao sy hifidiananao fa indrindra enao fanahy masina no hiasa ao anatin'izy ireny azony mijoro ho vavolombelonao araka ny sitraponao Andriamanitra ampaherezy mandrakariva izy sy ny ankohonany rehetra azony mahatanteraka izany fanompoana izany mangataka izahay tompo ho an'ny fiomananay ho amin'ny synôda lehibe indray amin'ny volana Aogositra ho avy izao fanahinao masina no angatahanay hiasa manan-kery ka azona mahatanteraka izany araka ny sitraponao Andriamanitra dia enao no hanolo-tsaina ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina azon'izy ireo mahatanteraka itsara izay sitraponao mangataka izahay tompo ho an'ny firenenay mifony izahay avelao heloka ny vahoaka malagasy rehetra sy ny mpitondra isan'ambaratongany amin'izao fo tompo ary ianao no hiasa andrava izay rehetra tsy ankasitrahanao eto amin'ity nosina ity amboly kosa ny fanahy ny fahendrena ao anatin'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra rehetra azonay manderaka ny sitraponao enao no anjaka fena ao anatin'ny fonay indrindra izay rehetra efa nanolo tena ho anao hikasika kosa ny fony izay rehetra mbola tsy nanolo tena ho anao azon'izy ireo miantoraka aminao Andriamanitray enao no hamonjy ny firenenay tompo satria latsaka ao anatin'ny aizina mangitsokitsoka ny firenenay mangataka izahay tompo ho an'izao fiangonana izao ametrahana ho anay tsy miafina aminao ny asa rehetra tanterahanay eto izay zara fijoroana vavolombelona sainao tanterahanay ampaherezo izahay aza vela iraviravy tanana manoloana ny asanao ataovy mahay manaiko fitaovana mahomby ao ampelantananao anao ny asanao zahay fitaovana ihany izahay fa matoky izahay fa ianao no anolotra ho anay izay rehetra enti-manana azonay mahatanteraka ny asanao na amin'ny hery izany na amin'ny finoana izany amin'ny tanjaka izany indrindra ny arabola sy ara-pitaovana rehetra enao no hamatsy anay amin'ireny rehetra ireny petraka ampelantananao ireo namanay izay lasa niombona amin'ny fiangonana miara-mandroso aminay any Beravina enao no hampahery azy ireo azono mijoro ho vavolombelonao enao ihany koa no hamangy izany fiangonana izany satria fiangonanao izany ampahery azy ireo ianao ka hiasa ao anatin'izy ireo azono mahatanteraka ny sitraponao indrindra azono mitaona olona maro ho ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra mangataka izahay ho anay rehetrarehetra izay miombona amin'izao fanompoako vavahana izao enao no hampahery anay mandrakariva hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azonay maneho ny voninahitra ao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay mangataka izahay tompo ho an'ny asa fivelomany tsirairay avy ambino izahay amin'izay rehetra ataon'ny tananay fenohy ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny fiainanay apetraka eo ampelantananao ihany koa ny ankizinao sy ny tanoranao eto amin'izao fiangonana izao tehirizo Jesosy mba ho feno ny fahasoavanao Andriamanitra indrindra feno ny fahendrena feno avy aminao ankinay eo ampelantananao ny androm-pahazazany sy ny androm-pahatanindrany mba mirapiratana izany voninahitra ao Andriamanitra izany
ankina eo ampelantananao sahady ihany koa tompo no aviny izy ireo manontolo mangataka izahay ho andreo avanay tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompoako vavahany izao enao no mahita sy mahalala azy ireny enao no hamangy azy ireny amin'ny alalany fanahy masina tompo na dia tsy mangataka aza ny vavanay dia efa fantatrao izay rehetra tokony ho anay dia angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mahatoky izahay fa enao no hiasa ikarakara ny fiainanay sy izay rehetra mahasoa anay amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay ny vavakay sy ampimbonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe Rainay izay any an-danitra ho masiny aneny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay no izay anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay asa mitondra anay amin'ny fakapanana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen Wananimantra ini menaita amin.